Faly miarabantsika rehetra, Laura Gasy antsy, mpiaro ny zon'ny ankizy eo anivon'ny UNICEF. Eto Madagasikara, indrindra tanan-dehibe, dia mbola manarivony ireo zaza tsy mbola natao vaksiny mihitsy. Fa izao, iovy izay manomboka izao. Misy ny paikady nasionala napetraka ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka hanenjehana ireo zaza izay mbola tsy vita vaksiny izay tohanan'ny UNICEF. Voalohany dia ny mpiasa amin'ny fahasalamana mihitsy sy ny mpanentana ara-pahasalamana no midina any amin'ny tokantrano tsirairay manao an'ilay vaksiny. Ilay faharoa dia ny fanamafisana an'ilay fanaovam-baksiny aty amin'ny tokom-pahasalamana miampy ireo tolotra mamaim-poana maro samihafa. Tamin'ny voalohany aloha za tsy nanaiky fa niverimberena indray zany resindreo latsa dia resy latra za amin'izao nanao vaksiny ny zanako dia mino za fa ho salama samatsara izy. Noho ity hetsika fanaovam-baksiny ny zaza mbola tsy vita vaksiny tsy mihitsy dia amanarivona ireo zaza ny sitraka an'izay vaksiny izay tsy teto Mahajanga ihany fa any amin'ireo tanan-dehibe eraky Madagasikara ihany koa. Avotraina ny fanaovana vaksiny ny ankizy, noho izany manentana ny ray aman-dreny anatina tokom-pahasalamana.